dia faly miarabanao indray amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary dia manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny olona tsirairay miombona amin'izao fandaharana izao. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay zoko malalanay. Dia rasy mankalaza manome voninahitra anao izahay satria noho ny amin'ny famindramponao tsy nahalanindritranay dia mbola misitraka tombonandro pahavelomana izahay ary dia mbola afaka indray andinika ny teninao ifampahery amin'ny alalana izany teninao izany. Koa dia mitalao mandrakariva ny asa ny fanahy masina iasa manan-kery eto ary ny ranao mahery ihany koa no andrakotra anay ary dia mirapiratra eto mandrakariva ny voninahitrao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia mpaminany 12 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Raha mifandahatra aminao aho Jehova dia hianao ny marina, nefa kosa aoka ihany mba andahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Nambolenao izy ka dia miorom-paka, mitombo izy ka dia mamoho. Manakaiky anao amin'ny vavany izy, nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehova mahalala, mahita ianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao. Sarioto ny ondrovonoina ireny ary atokany ho amin'ny andro hamonoana. Amen. Ao fanomboana ry havana dia hanao fampatsiahivana fo isika. Ny mpaminany Jeremia araka ny toko voalohany eo amin'ny andininy voalohany dia zanaka mpisorona tao Anatota tany amin'ny firenen'i Joda zany. Ary vao 4 taona monja Jeremia no natsoin'Andriamanitra amin'izany asa faminaniana asa masina izany. Andriamanitra ry havana araka izay hitantsika amin'ny Baiboly dia miantso olona amin'ny fomba samihafa. Mety amin'ny alalan'ny zavatra asehony izany, zavatra mahagaga mba hanaitra lay olona. Ohatra, tadidinao angamba fa nandrehitra roy memy izy teo an-tendrombohitra Oreba raha niandry ny ondry amanosin'ny rafozan-dany jetro i Mosesy. Ary dia gaga moa Mosesy nahitan'izany roy memy tsy nety levina, dia lasa izy nijery ary dia teo Andriamanitra no niantso azy. Na koa amin'ny alalan'ny fisehoana mivantana tahak'izay niantsony Jesosy any Paoly sy nisehony tamin'ny Paoly raha andalana any Damaskosy anenjika ny mpianatry ny tompo i Saoly moa satria mbola izany no anarany. Rehefa niantsony Jeremia Jehovah Andriamanitra dia tena henony Jeremia ihany koa ny teny taminy ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny 14 zao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe atro ny fony anao tsy mbola no foroniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atro ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy nitendreko ho mpaminany ho an'ny firenena dia mitohy hatrany moa izany. Mpaminany be ranomaso, mpaminany fitomanina izany no niantsonan'i Jeremia. Ary izy raha teo moa ry havana no nanoratra ny bokin'ny fitomanina. Ary ny mpandinika soratra masina dia manambara fa zavatra roa no tena nampiavaka ny Jeremia. Ny voalohany, ny fitiavan'ny mpiray tanin-drazana. Mpiray tanin-drazana taminy dia ny vahoaka an'Andriamanitra, ny vahoaka Israelita izany. Ary ny faharoa dia ny fahamasinan toetra nananany ity mpaminany Jeremia ity. Matetika nefa dia fanenjena no ampiarin'ny jiosy taminy izay tsy maintsy ny aretany. Ny antony dia loza, zava-dratsy ho an'ny vahoaka ny votoatin'ny faminaninana mpitondrain'Andriamanitra azy. Satria ho fampitandreman'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay tena mafiatoka aoka izany. Ary tsy maintsy nambara ny tenin'Andriamanitra ho fitaomana ny vahoaka mba haninona ry havana, mba hibebaka, hiala amin'ny fanompony sampy. Ary dia fahababoana moa no nampiarin'Andriamanitra rehefa nanamafy ny fony ka tsy nety niverina tamin'izy Andriamanitra ireto vahoaka izay nifidiny tao anatin'ny maro ireto. Ary dia lasa babo fantatsika, lasa babo tany Babilôna nandritra ny 70 taona. Eny ry havana, raha izay ary no zava-misy, zavatra nisy tamin'ny andron'i Jeremia, dia inona kosa no hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra
novakitsika teo ity bokon'ny Jeremia toko 12:1 misy fahamarinana eto izay tsara tadidiana halatsaka ao am-posy ao an-tsaina ary ampiarina fa misy kosa zavatra vakitsika teo izay tokony hialana arahany marina ary mampandiny tena antsika indrindra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karemy izao toy zao ariavana no azontsika ambara mahakasika ireto andalatsoratra masina hitantsika teo ireo ny voalohany dia ny alahelo ny fitaraina ny Jeremia araka ny soramandrina sasy teny mialohan'ity Jeremia toko 12 ity vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny fitarainana nataon'i Jeremia noho ny nanambinana ny ratsy fanahy sy ny navaliny Jehovasy malahelo ary mitaraina i Jeremia noho ny fahitany ny ratsy fanahy ambinina fa ho an'Andriamanitra kosa riavana izay niantso azy ary tena tia azy dia ataon'Andriamanitra hitan'i Jeremia izany fanambinana ny ratsy fanahy izany inona no antony mba hanefen'Andriamanitra azy zahan'Andriamanitra toetra i Jeremia jerenina mbola hanompy ihany na tsy ho kivy ve ka sanatria hiemitra sa mbola hatoky azy Andriamanitra ihany sa hisalasala hijanona tsy hanompy intsony rehefa mahita ny ratsy fanahy ambinina ekena tokoa fa mba mety ho kivy ihany ny olon'Andriamanitra raha mahatsiary fa mbatao manao ny marina ihany kanefa to tsy dia mba makaiza loatra ny fiainany ary tsy hanomezantsiny an'i Jeremia satria na dia mpaminany azy izy dia mba olombelona no foamandraha tahaka antsika ihany mba mety mitanondrika manoloana ny faratsiana hitany manodidina azy kanefa rehefa malala tsarovy fa Andriamanitra angeka tsy manary antsika mpanompony ahoana hoy ny teny nampitondraina ny Isaia mpaminany mpanompoko ianao efa ny fidiko ka tsy mba hariko ho antsika indrindra koa izany teny zany rehefa malala indrindra raha sendra tojo fizahanttoetra izaho sy anao ary ny fizahanttoetra nge dia ampiasain'Andriamanitra hamolavolana antsika ho fampiorenana tsara ny finoantsika azy Andriamanitra eny mba tena hanana antsika fatokina azy fatokina ny heriny anosika antsika hiantehitra amin'izy Jehovah Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary amin'izy irery ihany fizahanttoetra ho fitsapan-toetra ny apôstôly Petera ao amin'ny epistily nosoratany ary ahoana ny tena nampitondrain'Andriamanitra ny Mosesy ho an'ny vahoaka no an'ny zanak'Israely raha tonga teo anoloan'ny ranomasina mena izy ireo ao amin'ny Exodosy toko 4:4 azy sanatadidinao izao Jehova ozy izy hiado anareo fa ianareo kosa hangina ny ranomasina mena zany teo io tonga amin'ilay fitenenany obolan-drazantsika hoe androso maty raibe hiemitra maty renibe zao Jehova ny ady anareo lazao amin'ny zanak'Israely handroso fa ny mahavoantsika matetika angentsika dia monimoniny menimeny Andriamanitra fa inona koa ary ty fa maninona ary no izao ka izao hoay Andriamanitra jereo ange ity ataondranony hanika mijery fotsiny Andriamanitra mandra-pahatonga saina antsika satria rehefa tonga saina isika dia maninona mitsahatra tsy monimonina intsony ary dia mahay mifona miverina amin'Andriamanitra ary manatsara avy hatrany ny fifandraisantsika aminy satria ny fimonomonona riavana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary manapaka ny fifandraisantsika aminy ary dia tsy miaino antsika izy ary ny fitarainan'i Jeremia eto mahakasika ny ratsy fanahy dia tena lava dia lava indrindra raha oharina amin'ny voalazany momba n'Andriamanitra fehezanteny tokana sy foy zany mba resaka ataony momba n'Andriamanitra fa ny ankoatrizay dia fitanisana ny tsy mety ataon'ny ratsy fanahy ary filazan'ny ataon'izy Jeremia ihany koa eo amin'ny 9:7 moa zany eo amin'ny tapany voalohany ianao Jehova mahalala mahita ianao sady mizaha toetra ny fokony aminao ny tapany faharoa amin'ity 9:7 ity dia mbola mahakasika ny ataon'ny ratsy fanahy ihany zany hoe tena tsy leviny vavon'ny Jeremia mihitsy araka ny fitenitsika ny mahita ny ratsy fanahy ambinina ary mampatsiaro ihany koa ny salamo nataon'iza moa izy iny nataon'ny Asafa
ao amin'ny 770. Iasafa moa dia tadidinao angamba fa anisan'ny mahay zava-maneno ary tena na tamin'ny andron'ny Davida Mpanjaka dia nataony anisan'ny mpidera an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Kanefa eto amin'ny ity Salamo 770 tia dia inona koa no nataon'ny Asafa? Hoy ny soramandro sasy teny, ny amin'ny tsy aketraka ny olon'Andriamanitra raha mahita ny ratsy sy fanahy ambinina. Tokony tsy ho ketraka. Dia hoy ny voalaza eto, Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa dia ny madio fo. Fa izao andiny faharoa, Iasafa no miteny, izao dia saika nibolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako satria ny alina ny pirere aho raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy. Zany hoe lasa feny fialonana mihitsy ny fony, asan'ny nofo zany ry havana, ary manakana fantatsika, manakana ny fandovana ny fanjakan'ny lanitra. Ary Jeremia aza dia azo ambara fa ny antso inona mihitsy ho an'ny ireo ny ratsy fanahy, ny antso valifaty, zay mihitsy no azo ambara. Eo amin'ny hoe saroto ny ondro vonoina ireny, atokano amin'ny andro aminona. Kanefa ahoana hoy ny fampianaran'ny Jehovandriamanitra, Jesosy Kristy mitaona antsika ho tia ny fahavalo, hivavaka ho an'izay manenjika antsika. Ary moa ny tompo tsy efa nampiomana antsika, nampiomana ny mpianany, raha nanambara hoe ho alan'ny olona sy hoenjeny ianareo izy no ny amiko, kanefa matoky fa izao efa halany talohanareo. Matoky teny fikasana miezinezana ho antsikane, zany reva malala ao amin'ny tompo. Dia ahoana koa izy, indro izao momba anareo mandrakarivo hoy Jesosy Kristy, ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Tsy hoe mandra-pahatonga anao ho retraité, tsy asa intsony, tsia, ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao, dia momba antsika foana Andriamanitra. Zany hoe miantoka ny ankehitriny sy ny hoavintsika. Teboka faharoa ry havana dia mahakasika ny fahamarinan'Andriamanitra. Hitantsika eto fa tena manaiky tokoa Jeremia resy lahatra fa marin'Andriamanitra. Araka ny andininy voalohany vakitsika teo averina vakina amin'ny anaran'ny tompo. Jehova ao izy, ianao no marina, ianao no marina. Inona tokoa moa ry havana? Inona no azontsika lazaina manoloana ny fahamarinan'Andriamanitra? Ny azontsika ambara, miaiky. Miaiky fa tsy misy marina isika olombelona na dia iray aza. Ary mbola ny mpaminany Isaia manoratra ao amin'ny Isaia mpaminany 4:4, eo amin'ny andininy 5. Ahoana hoy ny soratany amin'ny anaran'ny tompo? Fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosondraha ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny raviny zay rehetra, ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra. Ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra. Andriamanitra irery ihany ny marina. Ka noho izany, aoka naka azy isika, aoka izy irery ihany no modelitsika, ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ny teboka fahatelo mitodika amintsika. Araka ny fiheverantsika, inona kosa ary no tokony ifantohan'ny fijeriny Jeremia, ny ifantohan'ny sainy. Inona, aiza, iza, tsotra be ry havana ny valiny. Ny anjara tsara no men'Andriamanitra azy. Ny fiantsona azy ho mpaminany, izany no tokony ifantohan'ny sainy. Ary tsy ny olona rehetra no antsoin'Andriamanitra, fidin'Andriamanitra ho amin'izany asa masina, asa lehibe mpaminany zany, voninahitra lehibe omen'Andriamanitra izany. Ary ny taorazantsika moa no ny fahendreny aza dia nahafantatra fa ny voninahitra antsibika tsy atao ampatram-bary, koa maika ny toeram-boninahitra lehibe zay omen'Andriamanitra. Ary nampatsihifitsika teo fa mbola tanora vao 420 taona Jeremia no nitendren'Andriamanitra na antsoiny amin'izany toeram-boninahitra izany. Marina tokoa fa toeram-panompona, mitaky fanetrentena, fandavantena, fitiavana ny hafa, ary indrindra moa fitiavana an'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Kanefa koa tena toeram-boninahitra, azahoantsika manandratra avo ny voninahitr'Andriamanitra
amin'ny asa-panompona ataontsika ary izay manome zay mahay azafady manome voninahitra an'Andriamanitra hoy ny Baiboly dia omeny voninahitra. Farany ry havana, inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny Jeremia? Eny, amiko sy aminao ihany koa. Ny avy fotoantsika antsakany sy andavany ny asany, satria sambola hadinina amin'ny asany avy ny olona tsirairay rehefa iverina ny tompo itsara ny velona sy ny maty. Ary azadinoina fa ny devola nge ry havany, Satana nge ka tsy kely lalana, ary ny ataony de maninona? Mitaona antsika herikerika hovarim-bariana hitody dia hijery ny hafa. Ahita fa iranona dia tena olona ratsy fanahy, kanefa ambinina mipetraka amin'ny trano tsara tarehy be, misy vilangeza be, misy pisinina sy ny sisa. Ary de lany andro very fotoana isika miherikerika, lasa mitsiriritra aza, kanefa ny fotoana mandeha. Ary isika tena mila mifototra amin'ny andraikitra, amin'ny asa-panompona ry havana. Ny olombelona rehetra, eny isika pino efa niova fo, mbola samy ampamoahana, sambola ho tsaraina no ny asany avy ny olombelona tsirairay. Ary rehefa nandray ny famonjena nataon'ny tompo ianao, azo antoka ny famonjenao zany fa satry-boninahitra. Satry-boninahitra manahoana kosa mba irinao ananana, satria io satry-boninahitra io dia miankina amin'ny asa vitany tsirairay, araka ny teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1:4, eo amin'ny 9:7, ahoana hoy voasoratra amin'ny anaran'ny tompo? Sambatra ny maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa mitsahatra amin'izay sasarana izy, ary ny asany manaraka azy, ny asany manaraka azy. Noho izany, aza varim-bariana, aza miherikerika fa mandro soa mandrakariva ry havana. Tadionao nanjo ny vadin'ny lota. Efa navotan'Andriamanitra, afaka nandositra soamantsara niaraka tamin'ny vady aman-janany. Sa inona indray nataon'ity renim-pianakaviana ity? Nierika, nijery ny faharavan'ny tanàna nandefasan'Andriamanitra, nandrotsahan'Andriamanitra ny afo solofara. De inona nanjo azy? Lasa vongatsira, statue de sel. Azony be sy ny maro narotsaka tamin'ny laoka ve? Asa nambola ao ihany koa io vongatsira io, vadin'ny lota lasa vongatsira. Ry havanao, efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana apokaliptika ny tantaran'izao tontolo izao. Efa iverina ny tompo, aokary tsy ho lany andro isika mijery ny ataondra be sy ny ataondra soa. Ahoana hoy ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy? Apokalipsy 2:20 ny toko farany zany, eo amin'ny 10:10 amin'ny anaran'ny tompo ary ny amakitsika an'izany. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro. 11:10 izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Ary zay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy. Ary zay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary zay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Alleluia. Mazava tsara ny tenina mpanoratany Jesosy Kristy, ny apôstôly Jaona, apôstôly ny fitiavana, izy mo araka ny mpandinika no zokony indrindra, zany hoe ela velona indrindra tamin'ireo mpianatry ny tompo. Noho izany, ry havana, ataovy tanterao ny anjara fanomponao, zarao ny talenta nyraisinao tamin'Andriamanitra, ampiasao, aza mandevy talenta, mianara mampitombo ny talenta fa arakaraka ny ampiasantsika ireny talenta men'Andriamanitra ireny no ahitantsika fity aminy. Androtsany ny fitahina mahatretrika amintsika. Ary rehefa mampiasa, rehefa mampitombo ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo isika, dia omen'Andriamanitra talenta hafa ihany indray izay tsy ampoizitsika, ary amin'ny andro koa izay tsy ampoizitsika, tsy anjarako. Tsy anjaranao ry havana no antany an'Andriamanitra na hanontany an' Jesosy hoe ahoana ny amin'ny tsy mpiara-manompo itsy. Tadiditsika angamba lay voalaza ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona ihany, ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:20, ny toko farany zany mamarana
io filazantsara io. Filazantsara sy filazanjaona toko fa 120. Rehefa avy nanontany intelo any Petera ny tompo hoe motiava ianao. Dia ahoana hoy navaliny Petera? Ianao izy mahalala fa tsy ianao aho. Dia tamin'izay Jesosy no niteny taminy hoe fa hano ary ny ondriko. Intelo moa nametrahany fantaniana. Intelo Petera no namaly hoe ianao mahalala fa tsy ianao aho. Dia intelo Jesosy niteny hoe fa hano ary ny ondriko. Andraso ary ny ondrikeliko. Andraso ny ondriko. Fa tsy tapitapitra zay. Asa loatra re. Inona nanjoan'ity Petera ity? Fa ahoana ho izy tamin'ny tompo? Eo amin'ny andininy fa 20 sy fa 120. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra zay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny sakafona ka nanao hoe tompoko, iza no hamadika anao. Iza moa ilay mpianatra tena tiany tompo niankina tamin'ny tratrany io? Jaona io. Ity apôstôly Jaona manoratra ity. 120. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? 120 dia hoana navaliny Jesosy? Raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa manara ianao. Ahoanao izany? Zany hoe Jesosy Kristy zany marina fa somary enjakenjana ihany ny teniny. Tahakany hoe ianao manara un point c'est tout. Izy moa tsy niteny an'izay. Fa azafady ry havana raha ampiasa teny tsy dia mihaja loatra. Isika tahaka ny teny ny tompo hoe or Petera tsy aferanao ange zany e. Saingy zanak'Andriamanitra tena tia ny mpianany. Ny tompo ry havana tsy manavakavaka tsy miangatra. Ary dia nanitsy any Petera no nataony. Fa ianao manara ahy. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny kisany antsika dia tena afaka. Afaka ry havana. Maninona? Mampitraka antsika. Manome fifaliana antsika. Manitsy. Mampahery. Fa mampitandrina antsika ihany koa isika mpino kristianina. Meteza ary isika ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Tompom-pahasoavana ange ry havana izany hoe manana tenin'Andriamanitra. Voadika amin'ny tenin-drazany tena aloha. Ary baiboly afaka miely amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa. Ary ankehitriny moa amin'ny fomba tena moderna amin'ny alalan'ny nouvelle technologie de l'information et de la communication. Hoy ny nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Eny mahagaga ry havana. Ny hery, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra rehefa mino, rehefa resy landra isika fa Andriamanitra tsy toa no miteny amin'ny olona, amin'ny alalan'ny teniny. Ary tsy izy io tenin'Andriamanitra io fa Jesosy. Jesosy irery ihany, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra ray. Jesosy lay tiantsika ka nanaiky ho faty ho antsika olombelona mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Ary lay iverina amin'ny fotoana tsy ampoizina. Izy ary milaza fa tsy malala fa nyray ihany izy ny malala izany fotoana zany. Ary na ireo nandefina azy aza dia hanatitry maso an'izany. Noho izany dia mibeba ianao raha sanatry ka tsy mbola nibebaka. Mialamy raha tsy fanao. Ilaozy ninona ny asany nofo sy ny fahotana rehetra. Ary mazoto manao ny asan'Andriamanitra. Eny, aoka vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ary raha maharitra hatramin'ny farany isika dia sady voavonjono handrainy satro-boninahitra. Zay fa omany ny tompo ho an'ny mpanompo tsara sady mahatoky. Ary raha mahatoky amin'ny kely, ho tendreny ny tompo ho mpanapaka ny be. Dia ho an'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, mankasitraka anao indrindra izahay satria tsy mitsahatra mampahery anay ianao. Indrindra tompo ao anatin'izao vanim-potoana efa mampanano sarotra ny fiainany zanak'olombelona izao. Koa dia misaotra tokoa fa Andriamanitra tsara ianao, manitsy anay ianao, mananatra anay ianao, mampandiny tena anay ianao, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Koa dia aoka izahay atoky ianao mandrakariva, aharitra amin'ny fandiniana, fianarana, fampiarana ny teninao, mandra-piverina eny amin'ny raon'ny lanitra.
dia ho anao Andriamanitra ray sanaka fanahy masina ny dera sy ny lazary ny voninahitra zay fanaotra amin'ny taloha ankehitriny ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay mifona ho anay mandrakariva eo ankavanany ray manandratanay zany vavaka izany amen. Ry havana tapitra ny fandaharantsika koa dia afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rano lanitra ny tompo veloma indrindra tompo.